misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Amen. Ny faharoa jerentsika dia ny jaonina voalohany toko 7:17. Samy asa soratra jaonina ireto izany. Jaonina voalohany toko 7:17 sy ny 4:20. Ary zao ny didiny dia ninotsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny nomeny atsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary zao ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Amen. Retenireo izay misy antanantohatra, izay misy ataontsika hoe etapy no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Ozy izy ilay jaonina toko 5:7 manafatra amin'ny mpianatra izy hoe tahaka ny tiavan'ny ray ahy no ny tiavako anareo kosa, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Ny fiarahana amin'ny tompo aloha raha lasiana bavy izay manatrika eto dia tsy maintsy ampatsiahivina foana ny point de départ, ny teboka fiatombohany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy ny fankatoavana any zatsy sy izary. Ny teboka voalohany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy ny fialana amin'ny ratsy fatao, tsy ny filokalokana hoe za manomboka androany dia tsy sotro, tsy foka, tsy goka, tsy loka, zay oka rehetra, tsy izany le izy. Ny teboka voalohany na dia mamaky ary isika amin'ny tantaran'ny Zakaiosy ao am-bokin'ny Lioka, izay mitantara hoe nitsangana izy dia niteny hoe indro tompoko ny atsasaka ny fananako dia omeko malahelo ary izay azoko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny. Tsy teboka voalohany ny hetsika izay nataon'ny Zakaiosy iny, fa efa teboka faharoa iny. Tsy ny fandehanana ny ampiangonana ny teboka voalohany, tsy ny batisa ny teboka voalohany, tsy ny fanolorantena ho an'i Jesosy Kristy no teboka voalohany. Fa ny teboka voalohany dia izay nambaran'i Jesosy teo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tsy misy na inona na inona azonao atao, azonao fankasitrahana amin'Andriamanitra raha tsy mitoetra amin'ny fitiavana ianao aloha. Ozy izy ilay teny teo manambara hoe zao ny didin'Andriamanitra dia ninotsika an'izay nirahiny. Zao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra, ozy izy any am-bokin'ny jaonina any ihany, dia niazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zao hanangana azy amin'ny andro farany. Ny finoanan'i Jesosy dia tsy ny finoana ny existence an'i Jesosy, tsy ny finoana ny fisian'i Jesosy, tena misy zany Jesosy zany. Dia lasa ianao anao fanekempinoana kristianina, mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, mino an' Jesosy zanany latokana mpamonjy atsika, tsy tadidiko tsony toy any. Tsy izany ilay finoana, fa ny finoana izay point de départ, izay fiatombohan'ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia ny finoana ny fitiavana. Rehefa mino ny fitiavan'Andriamanitra ny olona dia mitoetra ao amin'ny fitiavany. Rehefa tsy mino ny fitiavan'Andriamanitra ny olona
Zavapoana ny finoana hafa rehetra. Any am-bokin'i Jakoba izy manambara ny zavatra tahaka izao. Raha lehilahy, ianao momino fa misy Andriamanitra. Tonga dia masika be ny toy ny tenin'i Jakoba. Ny devoly koa mba mino ka dia mangovotra. Ianao mino fa misy Andriamanitra. Ianao mino fa misy Jesosy. Ianao mino manao karazana zavatra averimberina sy ny sisa rehetrarehetra. Hozy izy Jakoba, ny devoly koa mba mino. Ny devoly koa mahafantatra an'izany, inona ny dikan'izany. Raha tsy miditra ianao ao amin'ilay dingany Jaona 5:17 tomoera fitiavako ianareo. Dia mitovy amin'ny finoan'ny devoly ihany ny finoana. Satria ny devoly mino fa tsy nanaka anazy tsy hanohitra an'Andriamanitra. Zany hoe finoana izay tsy araka ilay planin'Andriamanitra, izay tsy araka ilay tian'Andriamanitra hiaviana, dia finoana foana ihany, zavapoana ihany. Raha lasenam-bavy tsy reraka izahay mitory amin'ny olona tsirairay avy, amin'izay efa naheno rehetrarehetra. Iza moa tsy naheno an'izany hatr'izay nisiany izao tontolo izao. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, menjana lahatokana. Fa hozy izy Jesosy nyresaka hoe fa iza nino ny tenina nampitondraina anay. Iza nino ny tenina nampitondraina anay. Isaia nanambara an'izay. Fa iza no nino ny tenina nampitondraina anay. Nampitondraina ny Jaona 7:12. Fa tsy voarain'ny fanahin'ny olona zany. Fa androany aho mbola te hilaza aminao indray, androany matoa ianao maheno an'izao afatra izao. Ary mino fa miasany anatin'ny fonao ny Tompo. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra anao. Nomeny anao ny zanany lahatokana. Satria tsy mahavidy ny fahotanao, ny fanapahanao hevitra tsy jangajanga intsony. Satria tsy mahavotra anao ny fanapahanao hevitra tsy sotro toka intsony. Mafaly vady aman-janakao zany hoe niovy dada. Faly izy. Vadika biskuit le toka. Mba lasa mampirefitsy indraindray mba mihinana pizza indray mandesaka 2 volany niovy dada. Fa tsy mitondra anao lavitra mihoatra ny eto ambonin'ny tany zany. Mafaly vady aman-janakao zany. Fa rehefa tapitra ny eto ambonin'ny tany dia tapitra miaraka amin'izay. Fa androany aho mbola te hizara aminao. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia mihoatra lavitra noho ny eto ambonin'ny tany. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy tia ny sovery fa samy tonga ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha maheno ahy ianao mity androndroany ity dia mbola veriko aminao indray zany. Tian'Andriamanitra loatra ianao. Ary noho ny amin'ny fitiavany anao dia tsy izay tianao no omenanao. Mety tsy salama ianao androany. Ozy ianao mieritreritra hoe ny tena fitiavana azy aho raha sitranana ny aretika. Fa ny fanasitranana ny aretina anao tsy mitondra anao lavitra. Mafaly anao vetivety fotsiny ihany. Faly ianao, misitraka ianao ny fahasalamana. Fa hoe ny tenin'Andriamanitra milaza hoe inona moa ny soa azon'ny olona na mahazo izao rehetra izao ary izy. Tafiditra ao anatin'izay fahasalamana. Nefa very ny ainy. Very ny fanahiny. Fa inona moa ny 70 taona andalovantsika eto ambonin'ny tany? Raha oharina ny mandrakizay. Inona ny fifaliana kely 70 taona? Raha oharina amin'ny fahoriana maharitra mandrakizay. Izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny taranany. Zavapoana zany. Zavapoana ny fifaliana vetivety. Zavapoana ny mifaly amin'ny fananana. Eny mialatsiny mihitsy ary fa ho ataoko ho azavaiko aminao mihitsy hoe zavapoana ny mifaly. Eny ady amin'ny ankohonanao ary. Amin'ny zanakao naterakao, amin'ny vadinao. Zavapoana zany raha ho ambadika zany zavatra zany. Faverezana sy alahelo mandrakizay. Taky ny ahoana ny zavatra mitranga anankiray rehefa mahazo zavatra tsara isika.
fa tonga tampoka ny vaovao ratsy. Fa milazanao na omenanao ary sakafo matsiro indrindra. Fa tonga ao amin'ny sofinao ny vaovao ratsy anankiray, mangidy ny roranao, marina sadiso. Nefa izay zavatra fahoriana zay, fahoriana vetivety monja. Fa ampy nanalana n'ilay fifaliana izay neritreretinao hoe tena matsiro. Ampy nanalana sy nanafoanana an'ilay fifaliana izay eritreretinao hoe ity ny tena faratapony, tena faran'izay faly fa tonga amin'ny vaovao mampalahelo anankiray. Rava tanteraka ilay fifaliana azonao teo. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy ho fanomezana antsika izay ilaitsika sy izay tediavintsika. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ny fanomezany anao ny zanany latokany mba ho voadio ny fahotanao. Dia avy eo tsika resaka ny fifaliana lazain'i Jesosy io. Fa zahay te hilaza aminao zavatra anankiray tahaka izao, sady ao anatin'ilay izy. Tsy possible ny fifaliana ao anatin'ny fahotana. Tsy possible ny fifaliana ao anatin'ny fahotana. Ny mpanao salamo miresaka hoe saika solafaka nahita ny fanambinana ny ratsy fanahy makatsy makary tao milamina be izy sisa. Rehefa tsy manambola ianao dia mieritreritra hoe milamina be ilay mpanambola io. Fa tsy milamina zany. Satria tsy possible ny fifaliana ao anatin'ny fahotana. Tsy possible. Ary raha miresaka aminao aho hoe fahotana dia aza mieritreritra hoe vola maloto. Tsia. Ny atao hoe fahotana dia le maha olombelona anao io. Le maha olombelona ahy ity. Tsy afaky ny ahita fifaliana amin'ny maha olombelona ahy fotsiny. Na inona ataoko. Na ahoana fomba anaovako azy. Na omena ahy ary ny zavatra rehetra. Omena ahy izay tsiritiko rehetra. Omena ahy izay mahafinaritra ahy rehetra. Ny fifaliana dia tsy afaka ny ho hita raha mbola mitoetra ao amin'ny fahotana ny olona. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny mihitsy hoe melohan'ny zavatra rehetra mitoera amin'ny fitiavako aloha ianareo. Melay eo amin'ny toerana mpanota io. Averiko azavaina ny atao hoe mpanota, ny atao hoe mpanota. Dia tsy le zavatra ataontsika hoe se nandainga aho maly, nisoloky afako maly, nanao kolikoly aho tamin'ny herinandro. Tsy zany ny atao hoe mpanota. Fa ny mpanota dia natiora. Inona tsara? Nolovaina. Nolovain'olombelona tamin'ny razambeany izay nanota. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny resaka hoe zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly, ary io devoly io no mahatonga ny olona tsy afaka ny faly zany. Fa na faly ary vetivety monja. Fotoana voafetra monja dia miverina milatsaka ao amin'ny état naturel na mpanota. Averiko miverina milatsaka ao anatin'ny état naturel mpanota. Dia tsy nafany alahelo. Ary satria ampelantanan'ny devoly ny fiainan'ny olombelona dia izy manao manipulation io. Ohatra ny avelan'ny faly kely na azy vady. Ohatra ny avelan'ny faly kely na azo alenirina sy ny eritreretiny. Le nanontaniana hoe njiva dia tsy tia mihitsy nanakany izy farany eny ary faly fa vetivety ihany. Dia tonga anao iny tsy mampifaly manaraka satria état naturel ny raha olombelona dia tsy miaina ao anaty fifaliana. Ny afatra voalohany ao anatin'izao minitra voalohany fampisarantsika izao. Ao amin'ny Kristy irery ihany misy ny tena fifaliana. Ary eo ihany misy ny fiainana. Raha iso ampinoana ny fitiavan'Andriamanitra anao androany. Inona tsara ilay raisina ampinoana? Tsy mahasoa anao ny finoana fa misy Andriamanitra. Tsy mahasoa anao zany. Tsy mitondra n'inona ho anao ny finoana fa misy Jesosy.
tsy mitondra ninninona ho anao ny finoana fa misy ny afobe. Tsy mitondra ninninona ho anao ny finoana karazana zavatra hafa, fa ny mitondra fiainana ho anao dia ny finoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa na omena iny ianao na omena inona dia tsy afaka ny hanova ny etahanao zany, tsy afaka ny hanova ilay fiainanao zany, tsy afaka hanova ny fonao zany. Fa rehefa mbola misy aizina ao anatin'ny fiainan'ny olombelona, rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia izao no nataony tao amin'ny bokin'ny Genesis 2:1. Ary tamin'ny voalohany Andriamanitra toy izy hoe nahary ny tany sy ny lanitra. Inona toy any? Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary ny aizina ny tambonin'ny lalina. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Dia hoy Andriamanitra hoe misy mazava, dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Andriamanitra ny lanitra, ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, noforonony ny tany. Fa inona ny zavatra nitranga? Tsy nisy endrika sady foana. Satria maninona? Mbola tsy tonga ny mazava. Takizay fiainantsika. Mety hiteny ianao nomen'Andriamanitra zanaka, fa raha vao tsy eo ny mazava, tsy misy endrika sady foana. Zay tena nomen'ny tompo-trano, fa raha vao tsy eo ny mazava, tsy misy endrika sady foana, na dia n'Andriamanitra ary ny nanao azy. Andriamanitra tsy inona manome foana izy, manome izy, fa tsy misy endrika sady foana raha tsy eo ny mazava. Iza ilay mazava? Jesosy Kristy no anarany. Tsy ny fiainantsika ny olana, fa ilay mazava antsy ao. Tsy mivadinao ny tena maninona, ohatra mivadin'olona rehetra ihany io. Samy manana ny toetrany, samby amin'ny toetrany. Samby amin'ny toetrany avy io. Fa raha tsy miditra eo ny mazava, tsy hisy endrika sady foana io zavatra io. Androany te hanasanao, raha iso ny fitiavan'Andriamanitra anao, raha iso ilay mazava, midira, sokafo ny varavarakely, midira ato anatin'ny fiainako, fa za te hitoetra ao amin'ny fitiavanao. Asika hatreo. Toy izantsika resaka ozy le John 5:10 amin'izay, nomboka azavaiko tsikelikely aminao amin'izay le zavatra ambarany teo. John 5:10 manomboka eo amin'ny 9:7 amin'izay, dia izao zavatra resahany teo. Tahaka ny tiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo koa. Dia rehefa tahaka ny tiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo, dia ahoana ozy izy? Tomoera amin'izay amin'ny fitiavako. Zany hoe amin'ny fotoana isika mandray ny fitiavan'Andriamanitra, dia inona ny dingana faharoa? Mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Azonao le izy? Tsy hoe nandray fotsiny dia tapitra. Lasa amin'izay hanao fanompoana, lasa hanao an'izao, lasa hanao an'izao, sa hiditra sampana, sa hanao an'ity, sa hivavaka isak'izao, hanao vavaka maharitra, hanao vavaka tendrombohitra, fady hanina. Tsisy ratsy zany. Fa ao anatin'izany zavatra zany dia izao ny ambaran'i Jesosy hoe tomoera ao amin'ny fitiavako. Zany hoe rehefa nampidiriko ianao, rehefa nomeko anao ny fitiavako, rehefa voarainao ny fitiavako, dia maninona? Mitoera amin'izay ao. Ary ahoana ny fomba hitoeranao ao? Toy izantsika le 10:10. Raha mitandrina ny didiko ianareo, dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko, sy hitoerako amin'ny fitiavany.
Zany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako. Hatreo aloha. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Dia ho avadikitsika amin'izay averintsika kely le lecture Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo. Ary zao ny didiny. Dia iny fampitolo izy. Dia ninotsika ny anaran'i Jesosy zany sy nifankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy na ao amin'ny fitiavany. Ary izy kosa ao amin'ny Kristy zany. Inona moa ny ambaran'io teny io raha lasianabavy? Ity zany ilay atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny voalohany izy io omeny maimaim-poana. Meny inona? Gratuit. Meny fotsiny. Dia voarainao ilay izy dia faly be ianao manompo ny tompo. Tena mirehatra ianao manompo ny tompo. Dia oziko ianao tena tiako ianao Jesosy. Tena hafa ihany miaraka amin'ny raha. Mahita fiadanam-po mandrakizay. Taona daholo ty hira rehetra ty. Fa eo amin'izay misy zavatra izay condition amin'izay omen'ny tompo. Le fiarahana amin'ny tompo tsy fiarahana hoe izy rery ihany no manao zavatra. Rehefa ina moa ny anaran'ity izy, rehefa mandeha ny tokantrano, voalohany lehilahy no mikoty. Dia rehefa mikoty ny lehilahy dia izy rery manao hetsika. Anaterana an'izao, atao an'izao. Mirava amin'ny 5, amin'ny 4 sasany dia efa miandry eo. Efa vonina any ny chocolat. Matetika amin'ilay voalohan'ny relation iny somary mahitsitsy daholo izy roa. Rehefa hiditra fanambadiana efa mahazo 5 kilao avy na 8 kilao avy, voky lasopy, composé, fomba malagasy tsy izay maharatsy azy hatreto aloha. Fa jerenao ilay tantara. Amin'ny voalohany moa zany lehilahy rery manao hetsika. Rahantsika manaiky ve aloha zay? Rehefa ilay mbola tsy azo. Tsy manao ninina zany nareo vehivavy. Rehefa mbola en cours. Lodine. Lodine. Tsy manao ninina mampifilafila be mihitsiny. Efa anaovana n'ity rehetrarehetra ity mena n'ity tsisy retour mihitsy na ny kely ary. Mandray fotsiny. Zay le izy Fa rehefa raikitra le tantara dia tsy ohatr'izay intsony, sa tsy zany? Tsisy hijanona aminareo kosa aloha raha ohatr'izay foana ny fiainany tena foana kosa. Tsisy retour mihitsy ny tantara ity fa dia manome foana isaky ny mihetsika. Fa rehefa raikitra le relation, rehefa raikitra le fiarahana, dia misy retour amin'izay le izy. Manomboka mamaly amin'izay le vehivavy. Voalohany le lehilahy fotsiny manao, dia avy eo le vehivavy amin'izay mamaly moramora amin'izay. Dia rehefa memandroso ary dia somary mifamadika indraindray. Lasa le vehivavy indray no manao betsaka kokoa no le lehilahy. Sady fanitsinantsika rahalahy zany hoe rahalahy ho tsarovy tamin'ilay mbola tsy azo. Fivavarim-bariana tatoato. Dia zareo amin'izay le tantara sy le sary izay aseho ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny voalohany ny mpianatra tonga dia omeny Jesosy an'izay fotsiny. Tomoera fitiavako. Jerenao tsara ny tantara n'ireo mpianatra ireo. Ireo tsy nasainy Jesosy nanao ninina zany. Manaraka azy fotsiny dia mena mofo dia manaraka, dia manao formation, dia mijejezy ataon'i Jesosy dia mba hampanovinovina zavatra kely tsy indraindray iny fotsiny. Eto amin'izay ny tompo manomboka mitaky zavatra amin'izay hoe nomeko anareo izay ny fitiavako dia mitoerinareo eo amin'ny fitiavako fa le fomba hitoeranareo eo amin'ny fitiavako tsy ho tafatoetra eo ianareo raha tsy mitandrina ny didiko. Sa tsy ho tafatoetra eo amin'ny fitiavan'i Kristy raha manao ny sitrapoko fotsiny ihany. Miprofite fotsiny ihany ny fiarahana amin'ny Kristy. Zaho ohatr'izao no tiako hanomponana an'Andriamanitra, zao no mety amiko, zao no mahafinaritra tahaka an'izao ny fomba anaovako azy. Tsy izany le izy.
fa nomeko ny fitiavako ianao lafobe mihitsy ny vidianako an'izay. Fa ozy izy potera ny laza tsy mba volafotsy volamena no fitiavana naseho an'Andriamanitra nareo, no nividianana nareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema. Nataon'ilay premier pas, lay hetsika voalohany, lay tonga dia ataontsika mazava hoe le fikotinanao, fanamboram-pitiavana anao. Fa ny teboka faharoa, raha tianao ny toetra ao amin'ny fitiavan'i Kristy, dia mila manino ozy tsika teo? Mankatoa ny didiny. Be miditra lalindalina ihany tsika. Ary inona ny didiny? Be dia be ny olona misouleve manainga amin'izay. Ireo olona izay atao hoe legalista. Ireo olona izay mbola ao ambany lalàna. Hitanareo io verset milaza fa didin'Andriamanitra. Raha tia azy dia ankatoa ny didiny. Fa vakio ny testamenta vaovao ray manontolo indridridrindra ny asa soratra Jaona. Fa ny didin'i Jesosy dia tsy didy folo. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny saina aza atao zao, aza mangalatra, aza mamono olona manajany andro sabata sy sisa rehetrarehetra. Tsy izany ny ambaran'io Jaona 15 io. Ary tsy izany ny ambaran'ny Jaona voalohany toko 7, andininy 7:20. Mbola misy teny hafa be dia be mikasika ny didin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany. Fa rehefa vakianao tsara le izy amin'ny saina mahitsy tsara sy mazava tsara, dia hitanao fa tsy misy fotoana na indray mandeha ary manao rappel Jaona hoe natao hoe didin'Andriamanitra dia ilay didy folo. Natao hoe didin'Andriamanitra dia ilay itiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy izany ny didin'Andriamanitra. Fa ny didin'Andriamanitra dia ninona? Ny ifankatiavantsika. Raha tiantsika izany ny toetra amin'ny fitiavany dia maninona? Tsy maintsy mifankatia isika. Tetrizako sady ilay resaka. Jereo amin'izay ilay Jaona toko 5:10 andiny fa 10 sa 1:20 izy teo. Satria mifampitohy ilay izy dia tonga dia zaraiko aminao mivantana araka an'izay. Araka ambin'ny 10. Toko aloha ilay 10 mba tsy ho very ianao. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko. Ny didiny ray Jesosy ndray dia ny didiny ray izany izay nibaikony an' Jesosy dia ozy hoe ny tsy hamelako isoverina dia ray ary. Azonareo? Samy manana ny didiny izany, samy manana an'ilay condition, samy manana an'ilay zavatra izay Jesosy izany tafatoetra tao amin'ny fitiavany ray satria izy nankatoa ny didiny ray. Azonao ilay izy? Azonao ve? Aofafa kely ny tananao aloha fa sao dia very ianao anatin'ilay izy. Ny didiny ray tamin'i Jesosy dia izao. Aza velanao isoverina dia ray ary izay omeko anao. Azonao? Aza velanao isoverina dia ray ary izay omeko anao. Dia ozy izy milaza amin'ilay Jaona toko 5:10 andiny fa 7 hoe tahaka nankatoavako ny didiny raiko dia hitoerako ao amin'ny fitiavany. Izany hoe rehefa nankatoa ny didiny rainy Jesosy dia naninona? Nitoetra tao amin'ny fitiavany. Rehefa tsy namela isovery izy na dia iray ary an'ireo izay nomeny ny ray azy. Ozy izy hoe rehefa mivavaka nanao rapport tany amin'Andriamanitra izy Jaona toko 7:10 hoe reto no nomenao ahy tsy navelako isovery afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. Nitoetra tao amin'ny fitiavany ray Jesosy satria ny missionany dia tsy hamelan'ireo isovery. Tsy navelany mihitsiny, tsy navelany. Fa tamin'ny Petera fa hanondrana, fa zao Petera tsy havelako very ianao. Amen. Fatany ihany koa fa andositra daholo ny hafa rehetra. Fa zao za mivavaka mba tsy ho very finoana. Amen. Zay ny didiny raiko. Nankatoaviko dia mitoetra amin'ny fitiavany ahy. Vitany azy
dia lasa amin'izay izy mampipita indray an'ilay anjara ho antsika zanak'Andriamanitra. Ny didiko izay avelako anareo kosa dia izao: mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Ary raha mifankatia ianareo tahaka ny tiavako anareo dia hitoetra ianareo ao amin'ny fitiavako, ary hoeo aminareo ny iza mahatsiaro vaky teny teo, fifaliako. Amen. Afaka mandray ny fitiavan'Andriamanitra ianao, fa tsy mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra sady tsy maray ny fifaliany. Misy mpino ve hitanao hoe ohatran'izany ny fiainany? Tena nafana izy tamin'ny voalohany, fa avy eo reraka izy, mangatsiaka izy, tsy mahatsiaro tsirony izy. Fantatro amin'izay ny antony izy, tsy nitoetra tao amin'ilay didy Jesosy Kristy. Dia rehefa tsy mitoetra ao amin'ny didiny Jesosy Kristy isika, dia tsy mitoetra ao amin'ny fitiavany, dia tsy mitoetra ao amintsika ny fifaliany. Azonao ve? Raha te hitoetra isika ao amin'ny fitiavany, raha tiantsika ny anana an'ilay fifaliana, ary ao anatin'ilay fifaliana, ny alalana ny olona hoe tsy mitoetra ao anatin'ny fifaliana dia mitady fifaliana ny akafa izy. Azonao ilay izy? Rehefa tsy milamina ny tokantranon'ny olona, rehefa tsy mafaly ny tokantranon'olona iray, dia inona ny ataony? Lasa izy mitady fifaliana any akafa. Lasa izy mirevy miaraka amin'ny namany, sotro toaka, na mandeha boîte de nuit, na mandeha tsy fantatro izay ataony ihany. Lasa izy maka vehivavy hafa, satria maninona? Tsisy fifaliana amin'ilay toerana izay misy azy. Dia tahak'izay ihany koa tsika, matoa tsika manovy fifaliana ny akafa, voainy antsika ny resaka ilay hoe zavatra tsorolony nataon'ny oloko. Nafoy aloha ranonainy izy dia niady lavaka famorin-drano ho an'ny tenany. Nefa lavaka mitritritra tsy matan-drano izany. Fa ny mahatonga ny olona miady lavaka ho an'ny tenany, tsy eno ilay fifaliana avy amin'ny Kristy. Amin'ny voalohany izy ozy tsika enontsika, falitsika, mirehatritsika, mahafinaritra miaraka amin'ny tompo, fa ny faharetan'io dia mitaky fiainana ny didin'Andriamanitra. Amen. Na tsy hanao amen na renao fahamarinana izany. Ary rehefa tsy hanao amen ianao dia hijanonao anatin'ny fahamainana ihany. Takian'Andriamanitra ny fankatiavantsika, satria izay no mampiorina ny fifaliantsika. Rehefa tianao dia miorina ny fifaliako. Rehefa mivavaka izay talata intercession, vita ilay fotoana farany fandraisan-tanana iny, iaraka hisaotra ny tompontsika, satria navita an'ity fotoana ity fifaliana re zany. Ny fifaliana raha lasena bavy sy ny fitoerana ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, dia tsy amin'ny alalan'ny fivavahanao any tenanao manokana. Raha mijanona ao anatin'ny fitiavatena isika, dia tsy tanteraka amintsika ny fifalian'ny tompo. Azonao ilay izy? Raha ianao foana ny entinao ambavaka, izay ny excuse-nao zany, zany efa mivavaka foana e, atsasakadiny amandoalika mifona ho an'ny tenako, atsasakadiny mivavaka ho amin'ny fiainam-panahiko, atsasakadiny mivavaka ho an'ny ankonako. Dia anontany amin'izay ny tenanao mitoetra amin'ny fifalian'ny Kristy ve ianao? Enao no manontany. Eniko ve ny fifalian'ny Kristy? Fa ho eninao fa tsy tena izay ny ainanao. Ary mandroso ny andro sy ny fotoana dia lasa devoir ilay izy, lasa fahazarana, lasa fombafomba, satria amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Fa ny lalana tokony ho izy sy ny lalana aretantsika sy toerantsika ao amin'ny fitiavany, dia ny fanaovanao zava-dehibe an'ireo mahalala ny tompo akaikinao ireo. Jereo kely izy, jereo kely izy. Amin'ny fotoana anankiray ianao, ozy ilay teny omaly hoe tamin'ny zomba hoe mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Amin'ny fotoana iray ianao mametraka ho zava-dehibe an'ireo mahalala an'i Kristy ireo, dia mitoetra ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary mitoetra ao anatinao ny fifalian'i Kristy. Matsiarova am-bavaka an'ireo.
ampio ireo arak'izay azony tananao atao. Ampaherezo izy arak'izay ohatry ny fanomezana sy ny fahasoavana apetraky ny Tompo any anatinao any. Dia ho hitanao